Alô, miarabanao indray dia tonga soa itony fandaharana tanora miavaka, ilay fandaharana iarahantsika mamaky, mitsia dia miaina ny tenin'Andriamanitra. Faly tafahoana aminao indray androany. Mbola ao anatin'ilay zanam-pandaharana hazava ho any Baiboly tsika mamarana an'ilay lohahevitra hoe ny endriky ny Baiboly. Androany indray zany tsika hijery momba ny karazana Baiboly misy na amin'ny teny frantsay hoe les variations canoniques. Misy karazany 5 zany ny Baiboly hita arakaraky ny antoko-pivavahana misy. Voalohany ny Baiboly hébraïque na Baiboly hébreu, ny Baiboly protestante koa, dia ny Baiboly catholique, dia farany Baiboly orthodoxe. Fa ny ao amin'ny Baiboly orthodoxe koa mbola misy fizarana roa satria misy antoko-pivavahana roa ao anatin'ny antoko-pivavahana orthodoxe. Misy zany ny Baiboly orthodoxe grec dia misy ny Baiboly orthodoxe éthiopien. Hojerentsika zany izay androany ndao ary. Ny Baiboly hébreu zany na Bible hébraïque dia le antsoina hoe Tanakh. Raha tadidinao tao fizarana voalohantsika resaka momba ny Tanakh io Baiboly hébreu io le fanalavana an'le Torah, Nevi'im, dia Ketuvim, T-N-R raha tadidinao. Dia io ihany zany ny Baiboly hébreu, tsy misy hafa ankoatran'izay. Fa misy karazana annexe zany an'io Baiboly hébreu io izay natsoin'ny jiosy hoe Talmud. Io Talmud io boky taloha le izy tsy boky fa izy io zany interprétation an'le Torah, zany hoe interprétation an'le bokin'ny lalàna. Dia ambava le izy taloha fa ho an'le taranaka faramandimy zany tiany zareo zany ho tazonina le izy mba ahafantatra zany hoe mba ahazo bebe kokoa an'le bokin'ny lalàna koa zany ny taranaka zareo, dia alondry zareo mihitsy natao antsoratra le izy dia natambatra zareo lasa boky be anankiray dia izay le antsoina hoe Talmud. Dia io Talmud io zany karazana annexe an'le tena Baiboly hébreu izay antsoina hoe Tanakh. Izay zany momba ny Baiboly hébreu na Bible hébraïque. Manarak'izay tsy hojerentsika ny Bible protestante na Baiboly protestante zany izy amin'ny teny malagasy. Ny Baiboly protestante dia arak'ilay fantenentsika tao fizarana faharoa koa hoe ny testamenta taloha dia testamenta vaovao. Izay ihany ao anatin'ny Baiboly protestante. Le testamenta taloha le Tanakh ihany na le Baiboly hébreu ihany, dia miampy an'le testamenta vaovao. Izay zany Baiboly protestante. Dia io Baiboly protestante io antsoina koa hoe Baiboly standard. Baiboly standard fanatsoina azy satria io zany ny raisan'ny Baiboly kristianina rehetra, na dia misy ary ny fahasamihafana amin'ny Baiboly kristianina arakaraky ny antoko-pivavahana misy, dia ny tambaran'ny Baiboly kristianina rehetra zany dia ny hoe sady misy testamenta taloha le Tanakh dia sady misy testamenta vaovao. Dia Baiboly protestante nefa tena mahafeno an'izay critère zay dia izay mahatonga azy antsoina hoe Bible standard na Baiboly standard. Tsy haiko izay fomba itenenana an'izay amin'ny teny malagasy fa miala tsiny. Manarak'izay indray ny Baiboly catholique. Ny Baiboly catholique zany misy testamenta taloha ihany koa izy dia misy testamenta vaovao koa, fa miampy boky hafa izy izay antsoina hoe livre apocryphe. Mbola ho resahako rehefa avy eo hoe inona ny dikan'izany apocryphe zany na antsoina koa hoe deutérocanonique. Fa izay aloha zany ny Baiboly catholique zany miampy an'io boky apocryphe io zany. Dia manarak'izay indray ny Baiboly orthodoxe. Ny Baiboly orthodoxe indray dia mbola mizara roa ihany koa. Misy ny Baiboly orthodoxe grec dia misy ny Baiboly orthodoxe éthiopien. Ny Baiboly orthodoxe grec dia mitovy amin'ny Baiboly protestante sy ny Baiboly katolika ihany koa, zany hoe misy testamenta taloha dia misy testamenta vaovao. Dia ny mampitovy azy amin'ny Baiboly katolika miampy an'le livre apocryphe koa izy na le antsoina hoe deutérocanonique. Fa akoatran'izay mbola miampy
mbola miampy boky hafa koa izy zany hojerentsika hoe boky manahoana zany misoratra amin'ny écran eo hoe autre manuscrit du deuxième temple hoazafaiko rehefa aveo hoe inona dikan'izay hoe autre manuscrit du deuxième temple zay. Manarak'izay ny baiboly orthodoxe éthiopienne zany ny baiboly karazana baiboly hita zany farany ao amin'ny tontolon'ny kristianina. Ny baiboly orthodoxe éthiopienne dia mitovy amin'ilay baiboly kristianina rehetra, misy foana zany ny testamenta taloha, misy foana koa ny testamenta vaovao dia mampitovy azy amin'ilay baiboly katolika sy ilay baiboly orthodoxe grec, misy an'ilay boky apocryphe koa ao anatiny, dia aveo koa mbola miampy boky hafa koa zay tsy voatery mitovy amin'ilay boky hita ao amin'ny baiboly orthodoxe grec fa misy karazana baiboly misy karazana boky hafa koa zay napitsofoky ny atoko-pivavahana orthodoxe éthiopienne zany. Zay zany amin'ny ankapobeny ny karazana baiboly misy arakaraka le atoko-pivavahana. Averiko indray ny baiboly hébreu satria io ny voalohany indrindra, io ny baiboly original. Zay zany ny baiboly hita voaloha. Dia aveo rehefa nanomboka nipoitra amin'izay ny atoko-pivavahana kristianina dia lasa nisy karazana baiboly hita hafa koa zany, ny baiboly katolika, ny baiboly protestante dia ny baiboly orthodoxe. Zay mizara roa koa, misy ny orthodoxe grec dia misy ny orthodoxe éthiopienne azafady. Mety araka le teneniko tamin'ny tsy haiko na tamin'ny fizarana faharoa ngambany le teneniny iny hoe mety mahamonamonana anao kely le resaka ohatr'izay hoe mety izy ianao hoe ataoko inona moa zany karazana baiboly zany fa le ao anatiny tena manahirana za koa ohatra anao ka le ao anatiny tena zava-dehibe fa mba connaissance générale mba culture générale ao antsika zany hoe ay ve misy an'izany io baiboly io satria mahazatra antsika dia hoe ty baiboly dia ohatran'io daholo ny baiboly rehetra, fa mba mampafantatra anao zany hoe misy karazana baiboly hita koa arakaraka ny atoko-pivavahana dia azadino fa ny baiboly original, ny baiboly voalohany dia le baiboly hébreu. Miainga avy amin'io zany ny baiboly rehetra, zay vao misy an'le karazana baiboly hita ao amin'ny tontolon'ny kristianina. Ameko ohatra kely ianao ty baiboliko ty zao somary diso kely tamin'ny farany satria tamin'ny farany ohatra ny teninao hoe anatin'ity baiboliko ty tsy misy an'le le apocryphe, tsy ny tena apocryphe tamin'ny farany fa iza fotsiny hoe tsisy an'le boky sasany miampy any amin'le ohatrany hoe baiboly katolika na baiboly orthodoxe. Diso kely satria baiboly protestante ihany izy ty fa nasindry zareo an'le boky le antsoina hoe deutérocanonique na apocryphe. Ameko ohatra kely ianao rehefa aveo hoe ino boky ino zany. Fa ny tena baiboly standard dia ohatran'ity baiboliko anankiray ity zay baiboly amin'ny teny anglisy izy ty fa ty ny tena baiboly protestante le tena standard zany hoe tsy misy afa-tsy le Tanakh, le baiboly hébreu, le testamenta taloha dia le testamenta vaovao. Zay ihany ny atao anatin'ity. Ty zany ny tena antsoina hoe standard fa anaty baiboly chrétien amin'ny teny frantsay ty aza mbola misy an'le deutérocanonique. Ty tsy baiboly katolika tsy baiboly orthodoxe ty fa tena baiboly protestante mihitsy ty vidiko tany amin'ny librairie protestante fa tsy fantatro nampindry zareo an'iny le boky nisoratany zareo mihitsy hoe nampinay an'le apocryphe le izy. Na ohatsika hijery hoe inona le boky apocryphe na le boky deutérocanonique. Le boky reo boky nisoratany hébreu ihany, zavatra tena nisy fa tsy hoe zavatra niforonina fa fotsiny hoe tsy tafiditra ao anatin'le antsoina hoe soratra masina satria tsy boky nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra le izy fa boky tena nisoratan'le mpanoratra amin'ny sitrapony mihitsy zany. Zany hoe inisiativa manokana mihitsy nanoratra an'le boky fa tsy hoe Andriamanitra naniraka azy hoe sorato zao boky zao. Zay le hoe boky apocryphe. Dia araka le teniko teo le reo boky reo boky nisoratana tamin'ny fotoanan'ny
deuxième temple. Oasa vaiko kely anao hoe ina le deuxième temple raha tsy azonao. Ao amin'ny tantaran'ny baiboly ao misy hoe Davida mpanjaka, le roi Davida zany dia nananeritreritra ny hanamboatra tempoly ho an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra zany nilaza hoe ny zanakao no hanamboatra an'io tempoly ho ahy io. Dia io zanany io zany Solomona mpanjaka, roi Salomon. Dia roi Salomon zany no nampanamboatra an'le tempoly io zany. Dia taty aoriana taty nefa nisy fahavalo nanafika ny Babilôna zany nanafika ny Israël zafady sady tete malagasy tete frantsay nanafika ny Israël dia babo zany zareo dia lasa tany Babilôna tany dia mipotehany Babilôniana le tanànandry zareo dia anisan'izay le tempoly naorina. Dia 70 ans zareo babo tany Babilôna tany, zany hoe 70 taona zareo babo tany dia rehefa avy eo zareo tafaverina amin'ny tany zareo ihany eo Israël ihany. Dia rehefa tafaverina teo zareo dia nanorina tempoly indray zareo, zay le hoe deuxième temple, zany hoe namorona tempoly faharoa zareo eo ambonin'le potipotiky le tempoly taloha iny zany. Dia le tiana ho tenena amin'le hoe apôkrifa, boky nisoratana tamin'ny fotoanan'ny deuxième temple zany zany hoe boky nisoratana tamin'le fotoana zareo efa tafaverina avy tany Babilôna. Zay zany tiana ho tenena amin'io. Dia misy be dia be ireo boky ireo tsy ho tany isaiko hoe daholo, fa ny tena tiako hojerena miaraka aminao dia boky anankiray zay hoe le livre d'Enoch zay. Donc antsika hijery ao amin'ny testamenta vaovao hoe mialatsiny miova décor kely fa somary kotaba kely ao ambany ao fa tsy maninona zany. Andao tsika hijery ao amin'ny testamenta vaovao ao amin'ny bokyny taratasy zafady fa tsy boky, taratasy nisoratan'i Joda toko voalohany andininy 420 hatramin'ny andininy 510. Lettre de Jude zany ao amin'ny Nouveau Testament. Dia ao amin'ny chapitre 1, raha tena marina moa zany tsy chapitre hafa ankoatran'ny iray ihany ao amin'ny taratasy nisoratan'i Joda. Lettre de Jude dia le chapitre ao zany jerena ao amin'ny verset 14 ka hatramin'ny verset 15. Toy mahazatra vakiko amin'ny teny frantsay le izy fa afaka manaraka amin'ny teny gasy ianao dia ohatran'ny tamin'ny farany ihany rehefa hipublie an'ity vidéo ity dia hosoratako eo ihany les références amin'ny teny malagasy. Zao le zavatra teneny ao c'est Enoch, 7e descendant d'Adam en ligne directe, qui, il y a longtemps, a prophétisé à leur sujet en disant: écoutez, le Seigneur va venir avec ses saints anges par dizaines de milliers afin d'exercer le jugement sur tous les humains. Il condamnera tous les pécheurs pour toutes les mauvaises actions dues à leur révolte contre Dieu et pour toutes les paroles offensantes que ces êtres sans respect ont prononcées contre lui. Bon, raha tena marina tsy dia tena le verset loatra no verset iray manontolo, tsy tena le andininy iray manontolo no tiako asongadina eto fa hitanao eo amin'ny le fezanteny voalohany, eo amin'ny phrase voalohany eo hoe c'est Enoch, 7e descendant d'Adam en ligne directe, qui il y a longtemps a prophétisé à leur sujet. Io taratasy Joda io zany amresaka momba an'le bokyny Enoch, amin'le izy miteny hoe c'est Enoch qui il y a longtemps a prophétisé, zany hoe Enoch zany izy no tamin'ny efa ela be efa naminany momba an'ireo olon'ireo. Afaka mamaky an'le toko iray manontolo ianao mba hazahoanao tsara an'le contexte hoe ina le zavatra resahany eto dia iza ireo olona resahany Enoch reo fa tsy dia izay loatra le tiako asongadina ho araky ny teniko teo fa le resaka hoe Enoch. Hitanao ty taratasy Joda ty manamarina fa tena misy le bokyny Enoch. Zany hoe raha tena marina reo apôkrifa reo tena misy tena zavatra miforonina fa zavatra tena hoana re zany hoe
zavatra tena authentique zavatra noamarina tsara indrindraindrindra ao amin'ny tontolon'ny fivavahana jiosy io zavatra tena voamarina tsara mihitsy fa mahatonga an'le izy antsoina hoe apocryphe zany hoe tsy natao tafiditra ao anatin'ny soratra masina ho an'ny atokom-pinoana zafady tsy atokom-pinoana eny atokom-pinoana moa zany satria atokom-pinoana kristianina mahatonga ny atokom-pinoana kristianina zany te apiditra andro apocryphe reo indrindraindrindra moa ny protestanta dia satria tsy mahatsiaro izy hoe teny soratra masina io zany hoe tsy mahatsiaro izy hoe nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra le izy fa tsy midika zany fa zavatra diso io satria matoa ny taratasin'ny Joda miresaka momba ny Enoka izay naminany ary tena misy io raha ny tena marina mbola tafiditra ao anatin'ny baibolin'ny orthodoxe éthiopien ny bokin'ny Enoka fa raha ianao zany mamaky ny baibolin'ny orthodoxe éthiopien dia afaka mamaky somatsara ny bokin'ny Enoka io izay misy an'io resaka noresahan'ny Joda ao amin'ny taratasiny io zany hoe raha ny tena marina tamin'izany fotoana zany mety mbola namaky daholo zany reo jiosy voaniofa finoana ho kristianina reo tamin'izany fotoana zany tsy haiko nahazonao le tiako tenenina zavatra tena tsy zavatra ahoana re zany hoe tsy zavatra hafahafa le izy na zavatra tsy marina na ohatran'izany fa zavatra tena nisy fa zany hoe tsy noho ny antony maro samihafa izay tsy fantatritsika daholo rehefa mivory reo ataoko hoe loholona sy mpitondra fivavahana reo mpitondra antokom-pivavahana reo dia manana ny heviny izy dia manana ny fanapahan-kevitra raisiny izy hoe aleo ty atsofoka na aleo ty tsy atsofoka arakarak'izay finoany arakarak'izay heviny zareo izay zany ny zavatra tiako marina kely amin'le resaka hoe boky apocryphe dia amaranantsika azy amaranantsika an'le hoe karazana baiboly dia ndonge antsika hijery indray hoe manahoana indray ny karazana baiboly arakaraky ny dikateny na hoe traduction ny baiboly voalohany indrindra efa niresantsika hatramin'ny voalohany hatramin'ny fizarana voalohany hoe ny baiboly voalohany indrindra dia ny baiboly hebreo satria ny hebreo no nanoratra ny baiboly tamin'ny voalohany dia ny langue originale zany hebreo indrindrandrindra moa ny testamenta taloha fa ny testamenta vaovao satria efa nahay ny teny grika ny ankamaroan'ny olona tamin'izany fotoana zany tamin'izany andro zany dia amin'ny teny grika indray nanaovana ny testamenta vaovao izay zany mahatonga an'le hoe ny baiboly nosoratana tamin'ny teny hebreo sy tamin'ny teny grika tamin'ny langue hébreuse zany dia en langue grecque izay zany ny baiboly voalohany fa avy eo rehefa nandeha ny fotoana nisan'le antokom-pinoana kristianina dia avy eo nisan'le antokom-pivavahana maro samihafa ao anatin'ny tontolon'ny kristianina dia lasa nisy boky be dia be nivoaka zany hoe baiboly moa zany efa tsy hoe boky baiboly be dia be voaka dia nisy dikateny be dia be amin'izay satria naparitaka manerana an'izao tontolo izao dia misy ny baiboly ohatra hoe avy amin'ny teny hebreo izy nadika tamin'ny teny grika avy eo tamin'ny teny grika nadika tamin'ny teny latina miala avy amin'ny teny latina indray izy dia nadika tamin'ny teny alemana dia avy eo teny anglisy dia karazana dikateny be dia be dia lasa misy karazana baiboly indray zany arakaraky le dikateny dia io ao anatin'io misy ohatra hoe baibolin'ny protestanta dia amin'ny dikateny zao ohatra dikateny anglisy dikateny frantsay dikateny malagasy ao amin'ny baiboly katolika koa dia ohatr'izay ihany koa dikateny anglisy dikateny frantsay dikateny malagasy sy karazana teny pirenena maro samihafa zany hoe lasa misy karazana baiboly be dia be zany dia io baiboly be dia be io arakaraky ny hoe io karazany io tena marina io karazany io arakaraky ny hoe antokom-pivavahana misy dikateny dia ao koa le hoe version ny version zany hoe ao anatina meko ohatra ianao ohatra zany hoe
baiboly protestanta ohatra. Ao anatin'ny baiboly protestanta misy dikateny ohatra hoe dikateny anglisy, dikateny alemana, dikateny frantsay, dikateny malagasy. Dia ao anatin'ny dikateny malagasy indray misy version arakaraka n'le hoe tamin'ny taona firy namoahana an'ity, na koa hoe eny matetika aloha zany resaka taony le version ohatra hoe version 1900 zao, dia avy eo dia misy taty aoriana taty indray version 2000 zao. Zany hoe le baiboly dikateny malagasy ihany le izy fa misy version samihafa arakaraka n'le taona namoahana azy. Zany rehetrarehetra zany mamarana ny fizarana moa tsika zao, mamarana an'ity lohahevitra hoe ny endriky ny baiboly avy ety ivelany ity tsika. Dia amin'ny manaraka indray mety manaraka angambany mety anao série hafa indray mba tsy hahaleo anao fa rehefa tsy haiko amin'ny fotoana hafa indray tsika dia mijery amin'izay tsika le baiboly amin'le tena ao anatiny ao hoe inona avy ny boky manahoana ny rafitry ny boky tsirairay sy ny sisa. Manantena fa mbola be dia be ny fotoana iarahantsika. Za aloha tena araky ny teniko hatramin'ny voalohany fa finaritako no mizara ny ten'Andriamanitra sy mombamomba ny baiboly sy ny zavatra rehetra manodidina izay dia engane mba ohatran'izay koa ny ianao. Dia izay indray mamarana ny fandaharantsika androany. Misaotra anao ny hainao hatramin'ny farany na dia mety tsy dia nahaliana anao aza ny fizarana farany nataontsika androany, fa mino sy manantena fa amin'ny manaraka tsika rehefa hijery an'le boky tsirairay amin'izay teneno ny hevitra hoe aiza ny tianao, atombokontsika amin'ny bokin'ny testameta vaovao sa atombokontsika amin'ny bokin'ny testameta taloha. Za manokana aloha zany aleoko atombokontsika amin'ny bokin'ny testameta vaovao le izy sady fohifohy dia moramora ny ahavitana azy. Fa amin'ny manaraka indray zany tsika mijery izay dia mandrapatonga an'izay fotoana izay indray dia mirary soa anao sy ny ankohonanao sa motahin'Andriamanitra.